Nalazalaza mo tatoato zay ny resaka varika teto Madagasikara ary ny zavatra tena mahagaga dia rehefa misy zavatra anankiray malaza iny dia tena mirongatra tokoa. Inona moa ny mahatonga an'izany tsy fantatratsika fa izay moa ny zava-misy dia iarahantsika mijery sy iarahantsika miresaka. Etsy andanin'izany ihany koa dia misy vaovao mampalahelo fa ny ambony mpanjaka ary ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina Ireriany no voaantson'ny mpanjaka tany Dibay. Hidirantsika izany zava-drehetra izany ery tompoko vavy sy tompoko lahy fa mialohan'izany aloha dia aboneny sainantsika ary toy izao ny fanaovana azy. Resaka varika ity dia anisan'ny tena nampalahelo ny maro ary tena maro arak'izany ny olona mitaraina sy sorena rehefa nivoaka ity fanambarana ity satria anisan'ny nalaza ny ora vitsivitsy lasa zay ny hoe olona miisa 8 no tratra nanatanteraka fihazana varika miampy fanaovana teviala sy ny fambolena rongony tao anatin'ny faritra Arovana. Nandritra ny fitsirihana izay nataony araka tamin'ny zandary tany amin'ny komina Sambala moa dia 7 Satrandroy ary tenina misy ny tandavanala ankeniheny Zamena ny 20 Aprila hatramin'ny 4 May teo dia miteraka fahampitehana amin'ny tandavanala ity fitrandrahana tsy ara-dalàna ataony ireto olona ireto satria sady mampiasa afo izy ireo no entina anadiovana ny tany ambolena rongony. Aorian'ny fanadahadiana dia atolotra ny fitsarana izy ireo, izany moa ny zava-misy, izany ny vaovao miparitaka ary izany rahateo ny zavatra marina koa dia tsara ny ampahafantarina isika rehetra izay tsy maharaka ho an'izay efa naharaka moa dia arahabasoa arahabatsara. Rehefa niboaka io fanambarana io, rehefa nivoaka io vaovao io dia be dia be arak'izany ny olona tezitra ary tena mahagaga sy nahatalanjona. Tena resaka marina izany be dia be ny olona tsy faly tamin'ity vaovao ity ary tena be dia be ny olona sorena fa fahitako ireo fanehoan-kevitra olona ireo moa dia tsy afa manoatra izy ireo ary tsy misy izay azon'izy ireo atao moa fa fanjakana ny tompon'ny fahefana. Ndeha ary ho jerevantsika ny fanehoan-kevitra ny olona maromaro sy vitsivitsy rehefa nivoaka iny vaovao iny. Hoy ny namana anankiray ity nilaza izy ny amin'ny fanehoan-keviny hoe magnino raha le nivoaka any Thailand koa mba atao karany sa le gasy foana no mendrika migadra. Hoy ny fanehoan-keviny mazava amin'izany fanehoan-kevitra izany fa tena mahatsapa tena fa misy fanavakavahana ary misy tsy fitoviana lenta ao fa rehefa malagasy ny manao dia migadra sa ve ny malagasy no mendrika higadra fa rehefa vahiny dia vitavita mora raha ny fanehoan-kevitra izay nataony. Ny manaraka indray nisy nilaza ka nanao hoe ilay varika ataony gazy sakafo tonga de gagazo avy hatrany fa ny varika lasa any Thailand vitavita ho azy mampalahelo hoe. Hoy ity namana ity rehefa namoaka ny heviny dia mbola nitovitovy ny fanehoan-kevitra n'olona teo aloha ohatrany mahatsapa fa misy tsy fitoviana rehefa malagasy tompony arena no mitrandraka sy mampiasa ireo arena dia avy hatrany mihatra ny lalàna ary tonga de migadra avy hatrany fa rehefa vahiny tsy tompony manao ny gaboraraka dia vitavita ho azy. Hoy ny fanehoan-keviny izany dia midika fa misy tsy fitoviana ao raha ny fahatsapany ireo olona izay maneho hevitra ary misy olona teo tompony arena eto Madagasikara. Ny sasany raha teo moa dia mahasahy milaza fa hoe misy deba mandray io matoa misy maka fa maninona raha lay mpandray azy mihitsy no karohina. Hoy ny fanehoan-kevitra ny sasany fa ireny deba ireny dia tsy mba tratra, ireny deba ireny dia tsy mba hita fa ny bandikely maka irany deba no tratra sy mizaka ny vokany sazy rehefa tratra ampanaovana ireo fakana arena Arovana ireo. Hitantsika amin'ireny fanehoan-kevitra ireny dia be dia be ny olona mimenomenona ary be dia be ny olona mahatsapa fa tena misy tsy fitoviana ao. Toy n'ity namana ity dia anisan'ny nilaza ihany koa izy ny hoe rehefa le madinika de maika ery hisambotra. Izany dia mazava fa misy olona tsy sahin'izy ireo samborina fa rehefa madinika dia maika izy ireo hisambotra sy hanao demonstration eny amin'ny Facebook sy ny tambanjotra antserasera. Ity moa dia nasa ny teny mihitsy ny hoe mba avelao feky samy anao izay ataony ny madinika izy koa tsy hamono'olona. 7 isa ilay tratra a Thailand miampy sokatra 770 avela samy amotiketo hoe izay no tianareo kia. Hoy ity namana ity rehefa namoaka ny fanehoan-kevitra ireny sy ireny daholo ny fanehoan-kevitra n'olona rehetrarehetra izay tena tezitra sy sorena rehefa nivoaka hoe nisy olona tratra olona 8 izay namboly rongony sy ny ireny izay voalaza teny aloha ireny.
Reny sy reny moa ny resaka varaka sy ny resaka ireny arena arovana ireny, tsara ny ampahafantarana ireny ary reny tokoa moa ny zavamisy sy ny fanehoan-kevitra ireo vahoaka maromaro sy ny fahatsapan'izy ireo nanoloana ny ireny tranga malaza ireny satria anisan'ny tena nalaza ny andro vitsivitsy moa ny sokatra izay tatra tany a Tailandy ka mbola tsy heno hatreto ny mety ho tohiny sy mety ho olona nanao izay zavatra izay ny tompona andraikitra amin'ireny arena arovana ireny ka izany no nahatonga ireny vahoaka be dia be ireny namoaka ny fanehoan-kevitra ny hoe rehefa any Tailandy de zao fa rehefa ny gasikely dia tsy rariny, izany nahatonga ireny vahoaka ireny mahatsapa ataoko ohatra ny misy tsy fitoviana. Hitantsika amin'ity sary ity ny fanambarana izay nataony Paul Bert ny hoe mbola député feno hatrany amin'ny Arveny mois de juillet ary mbola hamita ny asa ny fidianany vahoaka azy. Mitondra teny misy olo vava manao interpellation ary tsy hangina manoloana ny tsy fanarahan-dalàna hoy Paul. Izany ny fanambarana izay nataony ary anisany fampitsahivana ihany koa hoe mbola député feno hatrany izy ireo mandra-pahatonga ny Arveny mois de juillet. Tsara ho fantatra moa ireny ndeha ary hijerevantsika ihany koa anisan'ny vaovao mampalahelo ny resaka mpanjaka folaka ity. Niamboho ny mpanjaka ny Sakalavan'ny Menabe Kamame Magloire folaka na niamboho ny tolakandro ny talata 7 May 2024 teo amin'ny fahatelo amby 20 taonany ny mpanjakany Sakalavan'ny Menabe Kamame Magloire. Ny volana Aogositra 2024 no nananganana azy ho mpanjaka Sakalavan'ny Menabe rehefa niamboho ny mpanjaka vavy Kamame Georgette. Administratera civil izy ary efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena, manana ny marbonina-pirenena commandeur de l'ordre national malagasy izy. Ino moa dia anisan'ny vaovao izay tena mampalahelo nohon' izany dia mirary fiononana feno ho any ireny olona amin'ny faritra Menabe ireny ary miara ory amin'izy ireo ihany koa ny tenanay. Io moa dia safidiny olombelona fa andranahary irery ihany ny lahatra ary izy irery ihany koa moa ny mahafantatra izay mahasoa ny zanak'olombelona tsirairay. Anisan'ny vao nivoaka anio ihany koa ny hoe niamboho anio ny tsy mitovy amin'ny Andriandehibe Rajofetra Guy mpanakanto amin'ny hira Besorongola, sary hosodoko malaza manokana amin'ny mahizy azy ny malagasy ary tsy misaraka amin'ny felana iny amin'iny andrina iny. Mankahery ny fianakaviana sy nireo ankaiky azy rehetra hoy ity pazy vaovao 24 ity, izahay koa moa dia miara ory amin'ny fianakaviana sy ireo rehetra izay manamanjo fa anisan'ny tena very olomanga i Madagasikara raha ity vaovao miboaka sy miparitaka ity. Zay sy zay moa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ajanonantsika hatreo, tsy ataontsika lava loatra ny resaka ary hametrabeloma izahay fa mbola iangaviana foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka satria amin'ny manaraka indray izahay no manao ny misimisy. Hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ho ela velona, ho ela fanapahana amin'ny manaraka indray. Gaby oye, ciao ciao, bye bye.